Nisi panjang mana ciketu suka finifu andayazi ni fideran nuanza chiantica izi manal Iroeta mavesacha Irewamboa Rejewa tunguni Misianarana Ambunyanarana Recha Jesus Christi Panzakani Panza Uazinhat Sivuni naicha Medikilai Nanjeswanti Nalevina Nitanga na mike Nifasana Timnatazunazi Nifideram Deuazi manjakiza Ilananjes Tupunifanalai Nisyandarana Ampunyandarana Recha Jesus Christi Panzakani Panzakani Chiwelintum Aitazisik Niranumas Ufafani Wawachanundral Utapichanyadi Chiwelait Nipamundi sikya Simanal Iroeta mavesacha Irewamboa Rejewa tunguni Nisyandarana Ambunyandarana Recha Jesus Christi Panzakani Panzakani Fideram Deuazi manjakiza Masina manjakiza Isyanarana Unyanarana Recha Jesus Christi Panzakani Panzakani Ande direkta kami Panzakani Panzakani Jesus Christi Panzakani Panzakani Je n'ai qu'un désir,
être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Et Saint-Esprit qui me donne la vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne la vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. C'est ce qu'on désire. Un souffle nouveau. 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 Oui, j'ai besoin d'un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Oh, c'est ce que je désire. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Ta présence, Plus de toi, transformons ce lieu. J'ai besoin de plus, Seigneur. Viens souffler, oui, viens souffler sur moi. Oui, un souffle nouveau. Alléluia. Souffle nouveau. Ma prière. Un souffle nouveau. Souffle nouveau. Alléluia. Ma prière. Souffle nouveau.
souffle nouveau, souffle nouveau, souffle nouveau, souffle nouveau. Souffle nouveau, souffle nouveau. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. There'll be no war and there'll be no change when Jesus comes. Let today be the day. He'll come for the weak and the strong just the same, and all will believe in the power of His name. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you. Tonga dia tenena aloha ny ao ambony amin'izay zany rehefa so efa nombokontsika sao hoe tsy mihetsiketsika ntsony eo pitsana. Azafady teneny daholo ny any ambony fa efa nomboka isa 2 zao. Tsy mihetsiketsika miaka midina ntsony efa hiditra. Awara. Ny arabantsika tsiray avy indray amin'ity an'ity ny amin'ny fotoana manokana izay rahantsika amalina ireo fanontaniana sy valiny izay nangatahanareo fanazavana avy amin'ny fampianarana maro samihafa izay ny rahantsika nandritra ny titontika nanitikitika ny ao am-potsika mialohan'ny efa ran'ity taon'ity eo am-panatanterahana izany atao hoe fanompona miandry ny fiverenan'i Jesosy izany. Ny fanontaniana napetrakareo dia manambara hatrany fa mila fanazavana ny amin'ny teny tsy fantatra, ny amin'ny fahafenon'ny fanamasina, hoe ahoana ny olona atao hoe feno fanamasina, ahoana no endrika isehony izany atao hoe olona nandray mibatisa ny fanamasina,
ao ihany koa ny fanontaniana mahakasika ny hoe Andriamanitra dia mahalala ny zavatra ho avy kanefa maninon'Andriamanitra nahoan'Andriamanitra no mizaha toetra ny olona tahaka ny tamin'ny androny i Abrahama ohatra. Misy ihany koa ny fanambarana mahakasika ny fanontaniana izay napetrakareo momba ny hoe inona marina ny tena atao hoe fahafeno'ny fanamasina dia olona tahaka niza no atao hoe feno fanamasina. Reo fanontaniana rehetrarehetra ireo dia hovalitsika arak'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra avokoa. Inoko fa ho marina amintsika androany ny Jaona toko 7:2 manao hoe ary ho fantatrareo ny marina dia ny marina no afaka nareo tsy handevo. Da hoany alohantsika hivavaka ametraka an'izao fotoan'izao hipelantanan'Andriamanitra. Andriamanitra reny tsara indrindra zay ny an-danitra. Tena misaotra anao zay, makasitraka sy mame voninahitra anao zay ny amin'ny fahatanterahany ty fotoany ity. Fa nateo aza ny fanirinay anatanteraka izany dia matsiaro ny tenin' Jesosy Tompo zay hoe tsisy afaka manantona raha tsy efa nitombo fanandraiko sy ny an-danitra. Aoko zao teny zao anokatra ny fony maro anatona anao. Ary aoka ianao fanamasina hiasa mahery ao anatinay mba anananay fahendrena avy amin'izay teny sy fanambarana omenao amin'ny alala mpanomponao indray androany. Omeko anao tanteraka fanamasina ny fahafahana hitondra n'izao afatra izao mba ho tsisy fahadisoana kilema ny teny, tsy ho aroaroapaharatsiana na fihevitryolombelona fa zay tena ho amponao ny voaka amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Arak'izany dia anomboka sady sika amintina andreo fanontaniana rehetra mahakasika ny fahafeno'ny fanamasina, ny momba ny teny tsy fantatra sy ny fanomezam-pahasoavana, ary indrindraindrindra hoe ny antony sy ao am-pon'Andriamanitra ny amin'ny fanatanterahana zany atao hoe Pentekosta sy fahafeno'ny fanamasina zany sy ny endrika isehoany zany amin'izao andro farany izao. Ny Genesis toko 1:20. Ny Genesis toko 1:20 manomboka amin'ny 1:9 ka hatramin'ny 1:9 ho vakitsika kely mahakasika indrindraindrindra momba ny nananganan'ny olona ny tilikambo ny Babela. Andaony raisitsika aloha hatrany amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 1:9 raha mety. Ny 1:1 mihitsy ka hatramin'ny 1:9 ao amin'ny Genesis toko 1:20 no hojerentsika ny netim-boala izy. Ary ny tany rehetra dia iray fanonona sy iray fiteny. Io zany dia nametraka ny 1:1 iray fiteny sy fanonona io. 1:2 ary raha mifindrafindra ny antsinanana ny olona dia nahita tany lema ka tany amin'ny tany Sinary izy ka nonona teo. Zany hoe nonona tamin'ny toerana anankiray ny olona ary niresadresaka hoe izy jereo tsara zay eto zany Andriamanitra mitantara ny ten'Andriamanitra mikasika momba an'ilay projet. Ozy izy hoe andeha tsika anao biriky ka andotra azy tsara ary ny biriky nataony solombato ary ny asfalta nataony solondrihatra. Dia ny 14 ary hoy izy jereo ilay programa andeha sika anao tanàna sy tilikambo atsika ka ny tapy miatakatra ny lanitra tenao zay azahoantsika lazysika fandrao ely ambon'ny tany rehetra sika. Dia ny 15 dia nidina Jehova izany tanàna sy ny tilikambo zay natao zanak'olombelona. Nidina zany Andriamanitra. 14 aloha Jehova indro iray foko ny olona sady iray fanonona izy rehetra ary ity voafiandohaniny ataony izao dia tsy isy azo sakanana na inona na inona zay saintsainy atao. Dia ny 17 amin'izay aoka sika idina ka eny hoeny aminy anakororoantsika ny fiteniny mba tsy fankahala ny olona mba amin'ny 17 azafady mba tsy hifankahala teny izy, tsy fankahalala teny fa amin'ilay anina moa zany ohatrany misy fahadisoana kely, mba tsy fankahalala zany hoe tsy fankahazo fomba fiteny izy. Dia taony nampelezan'i Jehova azy hiala hoeny ambonin'ny tany rehetra dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy. Dia ny 15 ny farany koa izany no nanaovana ny anarany hoe Babela, fa tao Jehova ny nanakororoka ny fitenin'ny tany rehetra ary taony nampelezan'i Jehova ny olona hoeny ambonin'ny tany rehetra. Hitantsika zany ao anatin'io fa ny fidiran'Andriamanitra voalohany teto ambonin'ny tany taorinan'ny Genesis na mangin'ny Adama sy Eva dia ny ampisarabazana ny fomba fitenin'ny olona tsy fankahazo fomba fiteny ho amin'ny tanjona anankiray. Inona io tanjona io? Io tanjona io dia ny ahatonga ny olona tsy ahatanteraka programa ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra na dia tsara aza izany programa zany amin'ny fahitan'ny olombelona azy sy ny fahitan'ny maso azy. Zany hoe ny olombelona zany na tsy misy fanatrehan'Andriamanitra aza dia mahavita zavatra.
mba fantatrareo hoe fa ny motivation na tonga ny olona nanangana tilikambo ny babela dia ho amin'ny tanjona ieleza laza ny olombelona na tsy misy Andriamanitra eto ambany masoandro mba ametraka ny anarany, ametraka ny soniany, ametraka ny maha izy azy. Dia jerenareo ny zavatra mitrangy eto Andriamanitra dia nidina, tsy nidina mba ahatonga ny olona hoe alala azy, fa nidina anakana ny programa tsaraka ny sitrapony zay iaina ny olona ety ambany masoandro tsy misy Andriamanitra. Fahatsarany hitamaso tsy misy Andriamanitra no nidinan'Andriamanitra, nanakororoka ny fomba fitenin'ny olona midiky fa nidin'Andriamanitra ho amina division, zany hoe ho amina fampisarahana ny olona tsy fankazo fomba fiteny, tsy atateraka sy toizan'le planina zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra io planina io, fa ny sakaran'Andriamanitra ny olona mba tsy handeha any amina tontolo tsy mifanaraka amin'ny sitrapony zay programa tiany olona ho atao. Ka raha mandinikytsika zany ny fidinan'Andriamanitra voalohany dia nikororoka fomba fiteny Andriamanitra, nampisara-bazana ny olona Andriamanitra, ary natonga ny olona tsy fankahazo fomba fiteny mba tsy isy zany le communication, le fomba fifampiresahana, ahatonga ny olona zany androso makany amina programa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Efatra any amboalohany zany Andriamanitra, raha ohatra ianao ka karazan'olona anankiray manao zavatra amin'ny alalan'ny fisainanao, anao zay fahatsarana ny amin'ny zavatra tiana ho tanterana nefa programa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia tadidio fa avonavony zany amin'Andriamanitra. Teto nahitako fa ny olombelona dia ny foron'Andriamanitra tsy saraka mihitsy fa voary tahaka ny endriny ary mahasarym-piaro azy ny ahatonga ny olona anankiray anao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra nefa ao anaty fahombiazana tanteraka. Mariko zany fa possible be mihitsy ny fahombiazan'ny olona anankiray amin'ny zavatra toy tamaso tsy misy Andriamanitra. Raha diky tsy maridrefy amaritana ny maha-eo ny fisian'Andriamanitra velively ny fahombiazany zavatra anankiray izay ataonao hitamaso. Noho izany ny fahatsarana takian'Andriamanitra ananana ao am-pon'ny olona zay te hisitraka ny fanatrehan'Andriamanitra, tena hoe hiavana amin'izany fanatrehan'Andriamanitra zany sy fakahita amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zay nitsoina hoe otronon'Andriamanitra na eo Andriamanitra manampy azy, dia ny toe-potsika eo am-panatanterahana an'izay zavatra rehetra ataotsika tena miompana indrindraindrindra sady pura madio tsara ho voninahitr'Andriamanitra ny zavatra ataotsika rehetra. Zay ny mahatonga ny Paoly ny teny hoe na inona ataonareo na mitenina amin'ny asa dia ataovy tahaka ny ho an'ny tompo izany fa tsy ho an'ny olona. Zany hoe raha dika ny fidinan'Andriamanitra voalohany teto ambony tany amin'ny Genesia 1:20 fa voalohany ka hatramin'ny 7 zay nivakitsika teo dia maneho mazava tsara fa tonga Andriamanitra anohatra ny programan'ny olona, anohatra ny programan'ny olona zay hitantsika soritra fa tena nandroso be le asa tsara be ny kalitaon'izany atao hoe tilikambony Babely zany, tour de Babel nataon'ny zanak'olombelona tamin'izany vanim-potoana zany, fa rehefa nidin'Andriamanitra voasakana le programa, niantona teo le projet satria tsy mifankahazo ny fomba fitenin'ny olona. Nikororoka tamina resaka mikasika ny fitenin'ny olona Andriamanitra dia nikororoan'Andriamanitra ny fitenin'ny olona dia tsy mifankahazo intsony zay zavatra rehetra mety hoe ny fampizarana ao anatin'izay projet iombonan'izay. Nidika zany fa ny programa rehetra zay everina fa mandroso sy tsara indrindra, everinao fa mety indrindra tsy misy Andriamanitra dia toerin'Andriamanitra fa avinavimpo ny anaran'izany. Ary faharoa raha rezomena kely ny zavatra nyzarena teo dia ny hoe tsy ankasitran'Andriamanitra ny programa anankiray tsy misy ny fitarihany sy ao anatin'ny programa zay tia nitondrana ny olombelona, ary indrindraindrindra koa tsy maridrefy amaritana ny fahatsarany zavatra ataotsika ety ivelany hoe eo Andriamanitra rehefa tsy ao amin'ny plan'Andriamanitra sy ny programany no natanterantsika izany zavatra izany. Dia raha oharina amin'izay fidin'Andriamanitra voalohany zay dia
nisy ny fidinan'Andriamanitra eo amin'ny olona mivantana so ao anatin'ny olona fandroany, zany hoe tsy le fidinan' Jesosy naka nyendriky ny nofo amonjy ny olona ihany, fa le fidirana faharoa zany Jesosy nidina, ny teny nidina naka nyendriky ny nofo atao hoe Jesosy Kristy amonjy ny olona, niara-nonina tamintsika, anomana ny fahatongavan'ny fanahy ho ao anatsika, zany hoe Andriamanitra tsy maiky ny eo amintsika fotsiny ihany fa maiky ny ho ao anatsika. Justement eo indrindra no mipetraka mifanontanianareo, ozy izy nareo hoe inona no antony fahafenon'ny fanahy masina, ahoana ny fomba isehony ny fahafenon'ny fanahy masina, inona ny tanjona seho am-pon'Andriamanitra tamin'ny nanomezan'Andriamanitra ny fanahiny, dia ovaliako le izy arak'izay lazain'ny ten'Andriamanitra amintsika. Ny tena Pentecoste dia mitondra union, fiombonana fa tsy division na fisarahana. Le fidina voalohany Andriamanitra nidina nampisaraka ny olona tsy Pentecoste fa correction, zany hoe Andriamanitra manitsy ny olona ho any amin'ny programan'Andriamanitra, manomboka miditra tsehatra te hitaridalina ny olona, ampahafantatra ny olona fa ny mahasoa indrindra ao anatin'ny atao hoe fiarahana amin'Andriamanitra sy fananany fanatreny, dia tsy isika mandeha manao zavatra anankiray tsy ho amin'ny tanjona ny honany voninahiny fa mitady laza ho antsika, fa ny faharoa amin'ny andro Pentecoste le fidinana ao anatin'ny olona dia fanehoana fiombonana amin'izay fa tsy fisarana tahaka n'le tamin'ny fidinany voalohany. Ny tanjon'Andriamanitra ao amin'ny fahafenon'ny fanahy masina zany tamin'ny andro Pentecoste dia manova attitude, zany hoe manova ny toe-pon'ny olona. Hitanareo, tsy maintsy misy aloha fiantsoan'Andriamanitra ao anatina union, navondron'Andriamanitra tao amin'ny efitra ambony rihana aloha ny mpianatra. Jereo ny asan'ny apôstôly toko faharoa, asan'ny apôstôly toko faharoa manomboka amin'ny andiny fahaenina ka hatramin'ny andiny faha 11, manomboka amin'ny andiny fahaenina ka hatramin'ny andiny faha 12 amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Ary noho ny re zany feo zany dia niangona ny olona maro ka verevitra fa samy nary azy roa ny teny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra, zany hoe ny olona hafa koatra ny apôstôly tonga dia nandrehan'izy ireo nandreny tamin'ny fiteniny, zany hoe ny fitenin'le firenena samihafa zany ny teny ambavan'ny apôstôly. Dia ny fafito dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe indreo tsy galilianina va ireo rehetra mitenindreo. Dia ny andininy fahavalo, koa ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy izay nahabe antsika, zany hoe tena amin'ny fiteny andavanandro na lehibe an zareo mihitsiny, dia Parsianina sy Medianina sy Elamita ary ny mponina avy any Mesopotamia sy Jodea sy Kapadokia sy Pontos sy Azia. Dia ny andininy fahasivy ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe fafolo, ary Frigia sy Pamfilia sy Egypta sy ny tany Libia izay manodidina ny Kirena ary vahiny avy any Roma na jiosy na proselita. Dia ny andiny faha 12, Kretana sy Arabo, koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe izay ataon'Andriamanitra. Midika zany fa teto vao nanomboka nylatsaka indray ny fanahy masina, récupéren'Andriamanitra le fomba fiteny samihafa zay nampizarany olona any amin'ny Genesis toko faha 12 zareo tsara, fa any amin'ny Genesis toko faha 12 tsy mifankahazo ny fitenin'ny olona rehefa nidin'Andriamanitra nikororoka ny fomba fitenin'ny olona, satria nitady laza ho azy ny olona, zay le programan'ny olona, dia nitoerin'Andriamanitra le programa. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fahaenina ka hatramin'ny faha 12, rehefa feno fanahy masina ny apôstôly sy ny 20 tao ambony rihana, tamin'ny efitra ambony rihana ka mivoaka tamin'ny fahasahiana nanambara ny filazantsarany Jesosy Kristy, dia nahavariana ry havana fa ny zavatra nitranga. Tonga dia mifankahazo indray ny fitenin'ny olona, zany hoe le fiteny very tany amin'ny Genesis toko faha 12 no lasa naverin'Andriamanitra indray mba hifankazahoan'ny olona fiteny mba horen'ny olona ny famonjena, satria ao amin'ny Jesosy Kristy le fiombonana takin'le Pentecoste nahatonga nietsiky ny fanahy masina tao amin'ny efitra ambony rihana rehefa nivoaka ny mpianatra, nomen'Andriamanitra azy ny fahafahana mitory sy manambara ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny teny pirenena maro samihafa. Midika fa ny Pentecoste dia fidinan'Andriamanitra ho amin'ny tanjona isinjany atao hoe union na fiombonana izany.
disika ry havana raha ohatra ka misaina sy mihevitra ny programa amin'ny pentecoste ho amin'ny fahafenoana ho atsika manokana satria raha diniana ny manifestation nanetsika andriamanitra tamin'ny pentecoste amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa dia men'andriamanitra mifanomezana avy amin'ny fahafenoan'ny fanahy ahatonga amin'ny mpianatra hitory teny tsy hoe teny tsy fantatra aloha no men'andriamanitra teto fa teny pirenena samihafa samy amin'ny fitenindreo na arabe na kretana na voalaza teo fa na teny egyptiana na teny romana zany hoe mifoky pirenena samihafa zay teo nanatrika teo hiantefan'le teny dia samy nandray le teny mpahamarinana avy amin'ny mpianatry ny tompo nizara sy nanambarany amin'ny famonjena sy Jesosy Kristy tompo ary voalaza moa tao anatin'io asan'ny apôstoly toko faharoa io fa be dia be ndresy lahatra sy nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy midika fantanjo ny pentecoste sy ny fahafenoan'ny fanahy masina voalohany indrindra dia ny taona ny olona rehetra eto ambonin'ny tany ho iray ao amin'i Jesosy Kristy ary zay ny antony natonga an'i Jesosy nivavaka ao amin'ny bokin'ny Jona toko 7:20 lazany hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka ny mahiray atsika zany hoe ny etaeta mpanambaran'i Jesosy teo anatrihan'ny ray ny ampiombona ny mpianany tsisy division dia ho amin'ny programa andraisa ny fiangonana rehetra eto ambonin'ny tany ny fanahin'Andriamanitra ka hatonga ny fiangonana tsisy division na fisaratsarana sy fizarana fa ho iray fahamarinana iray tompo iray fanahy ary votsitra eto ambonin'ny tany ny tena fifoazam-panahy marina tsy misy kilema rehefa tanteraka ny fandalovan'ny fiangonana rehetra ny tenan'i Jesosy ny corps du Christ rehetra eto ambonin'ny tany ho ao amin'io tany sy piraisana amin'Andriamanitra feno ao anaty fahamarinana dia hitanareo foana ao anatintsika ny fanahy Babela ny fanahy Babela mantsy mbola manjaka ao anaty fiangonana amin'izao andro faran'izao ahoana ny ilazako an'izany raha mbola ao anatinao ry fiangonana ny fanompoana dénomination ohatrany hoe apetraka ao no mampiavaka ny titre hoentinao mety HVKL ohatra zany tsy fantatro inona le karazana titre hoentin'ny fiangonana ao anatin'le association dia lasa manompo association rehefa ny olona manomboka manompo association manompo fahasoavana ny fahasoavan'Andriamanitra zay ampiasany ianao ny tomponao fa tsy Andriamanitra satria raha Andriamanitra ny tompontsika dia misy fiatraikany ao anatin'ny fotsika zay programa tian'Andriamanitra hitondrana ny asa fanompona manomboka tsy mahazaka ny fampiasan'Andriamanitra fa tia ametraka ohatrany tombo-kase ao anatin'le fampiasana ampiavaka anao mba ametraka ny lanjan'ny fisianao mifanaraka amin'izay fisehoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainam-panomponao ino mahatonga ny tompo milaza mazava be mihitsy ny hoe aza mifalonareo fa manaka anareo fanahy fa mifaliva voasoratra ny an-danitra ny anaranareo zany hoe manomboka tsy tafapetraka ny fifaliana ao anatin'ny fiainam-pamonjena zay nataon'i Jesosy fa mahazo vana kokoa ny fifaliana avy amin'ny fampiasan'Andriamanitra zay mampitoetra ny fon'ny olona mitovy amin'ilay toe-panahin'ny olona tao Babela ihany mitady laza avy amin'ny fampiasan'Andriamanitra mitady laza mpiavaka an'le dénomination lasa mitady laza raha vao ny zavatra zany manomboka mampitsiry ao anatin'ny olona fakafizana ny fampiasan'Andriamanitra mba ho voninahitra tsy an'Andriamanitra fa mody atao hoe an'Andriamanitra fa fanatao Babela le izy mbola mampiasa nady ao amin'ny fiangonana satria toe-panatsy ny ova le izy tsy tena nandalo ny president tena tsy nandalo ny pentecoste loatra le fiangonana raha vo zay satria mety miseho le fanehompamantarana hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao na hoe manana ny afo ny fanahy ianao dia mirehitra ao anatin'ny asa fanompona fa nitanjona voalohany indrindra tamin'ny nanomezan'Andriamanitra ny fanahiny amin'ny fahafenoana tao amin'ny mpianatra sy ny apôstôly 12 tao amin'ny efitra ambonindriana dia tsy misy akoatran'ny fahafenoan'izay fiombonan'izay mba ahafahan'ny olona rehetra zay hafa firenena mandray sy misitraka ny fanomezana avy amin'Andriamanitra tao anatin'ny fivondronana sy fiombonam-pon'ny mpianatra tsisy nitady laza ho an'ny tenany tsy nisy nitory dénomination mampiavaka azy amin'ny hafa
fa firaisana tsy misy fetsarambela tsisy fitiavana tanteraka manondro an' Jesosy Kristy tompony fiangonana mba hampahazo aina ny fiasan'ny fanany ao anatin'ny olona zay nantsony tamin'ny anarany. Ry fiangonan'ny andro farany, ny tanjo ny fisian'ny fanahy dia ny ahatonga antsika zanak'Andriamanitra ho iray tanteraka. Ary zany ny antony mahatonga anay miezaka mandrakariva tsy maneho ny tenanay na manambara ny fiavahany dénomination tena mitsotra aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Avalony any zany Archevêque zany, azy avalony any zay mety hoe mpanompon'Andriamanitra iza no ampiasain'Andriamanitra na makaiza. Fandaotsika amin'ny faraparan'ny titony ity sy ny taona 2025 ray manontolo hikatsaka ny fahafenon'ilay atao hoe vrai Pentecoste, le tena Pentecoste marina. Fa ny valin'ny Pentecoste voalohany tsy hoe ny fahafenon'ny zay ny tena fikasan'Andriamanitra voalohany hoe ny tonga antsika teny amin'ny teny tsy fantatra aloha, fa ny ananantsika fahafenona ao anaty manova attitude, anamoran'Andriamanitra ny programany eo anivon'ny fiangonany, ahatonga n'izao tontolo izao tena iaiky ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fandraisantsika ny fanomeza amin'ny fanahy ampiombona atsika ao aminy. Zay rehefa iray foto amin'ny efitra ambonindriana ny mpianatra, ny fenona ny fanamasina navoaka tamin'ny fiovampo, naverina zay efa very tany amin'ny Genesis 1:1 satria ao amin'ny planin'Andriamanitra sy ny programany tsara le toe-po, tsy misy mitady laza ho an'ny tenany, tsy misy makafy manokana amin'ny fampiasan'Andriamanitra azy, tsy mitady tombony amin'ny fanompona ka mahatonga fisaraham-bazana satria misy tombontsoa manokana. Io koa ane misy ifandraisany amin'le hoe iza marina ny tena natsoan'Andriamanitra sy mitady alokaloka ao amban'ny asa fanompona manimba n'le tena, zay le hoe aidratsy manimba ny vary, satria tsy tonga ao anatin'ny fanompona tena aneo an'Andriamanitra, fa tonga ao anatin'ny asa fanompona mba iseho fa misy Andriamanitra amin'ny fomba fampiasany, amin'ny fomba tsika ane ny approche-n'Andriamanitra tamintsika voalohany. Raha nidina izy nanantona atsika amonjy atsika dia tadio ny tanjon'ny communion dia ny ahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra. Ny zanaka ihany no manome lanja ny asany ray. Ary zay mahatonga an' Jesosy sarotiny sary-piara. Ozy Jesosy hoe midiry ozy izy miposesika ianareo ao anatin'ny antso mivavady ety, fa vitsy ozy izy no tafiditra, satria arakaraky ny androsoa ny vanim-potoana ny sinisivana. Misy karazana teny zao fa tsy tiana horenesina mihitsy satria efa tena hoe efa tena velona ao am-potsika loatra le hoe le fomba mahazatra sy le système, zany hoe systématiquement zany tsika efa zatra ny aina tao anatiny le fomba fiainana ao anatina fampianarana mampisongadina ny maizy atsika. Tsy ilaina fantatr'olona be ny ministeranao, tsy ilaina fantatr'olona be mba laza ho anao ny fomba fampiasan'Andriamanitra anao. Na misy maty roanjato ny fo aza ny fanomezam-boninahitran'Andriamanitra ao anatina témoignage, ilaina kosa ilazana fa mbola velona mandrak'androany Jesosy satria tsy ianao no manao azy, fa aza dia voizina loatra satria zany zao mbola ty fanatao babela daholo. Tsy maintsy lazaina le mpanompona ampiasain'Andriamanitra mba ampisongadina le mpanompon'Andriamanitra. Rehefa nanantona amin'ny pastera ianina nanana ny anina dia nametrahany tanana naotrotr' zany kipitsopitson-javatra zany tsy ilaina ntsony amin'izao andro faran'izao. Alohantsika tonga dia mijoro hoe rehefa mivavaka dia nanseho ny voninahitr'Andriamanitra, ary Andriamanitra nanao zavatra ohatr'izao teo amin'ny fiainako vokatry ny zavatra nitranga zay nanokafako ny fokony amin'ny filazantsara marina avy aminy, dia nanao zavatra lehibe teo amin'ny fiainako Andriamanitra. Ny mirakla amin'ny fiovampo meo voninahitr'Andriamanitra, ny mirakla mikasika amin'ny fiainam-panano tena sy ny famonjenanao ary ny ao anatinao tena novain'Andriamanitra tanteraka. Lasa ohatra hoe be fialonana ianao taloha dia afaka tamin'izany, makahaly ianao taloha dia lasa be fitiavana, tsy voasaringotry ny zavatra ny tany. Hitanareo raha voaty tantiny mbola mameny ao anatin'ny olona anankiray, mbola tsy azo faritana akory hoe
tanteraka ao amin'ny fiainan'izay olona izay lay tena fahafenoany fanahy avy amin'Andriamanitra. Atsika raisina sy jerevana anie ny fahamarinana izany atao anaty baiboly mba amenonatsika amalinantsika amin'ilay fanontaniana petrakitsika hoe ohatrany ahoana ny olona atao hoe feno ny fanahy masina. Raha dirintsika zany ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahavalo, ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahavalo zao ny voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa azo hery ianareo amilatsa fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema seran'ny Jodia sy Samaria rehetra any amin'ny farany tany nareo. Io teny io zany nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany talohan'ny ekarany hoe nareo aza mbola misy mietsika ao a Jerosalema aloha ambara-panafinanareo ny hery. Le hery avy any ambony io ve zany tsy ampy tamin'ny andron'ny mpianatra hoe efa nampiasaina toy ny tany amin'ny Maty toko 10 ohatra nisy an'le mpianatra nampiasaina naniraka andro 10 izy. Na demonia aza manaiky anay repeterany efa nampiasaina amin'ny fomba tsy takatry ny saina melohan'ny fotoana nahafatesan'i Jesosy akory ary. Ary maro ny mpianatra ny haiko hoe manaiky anay ny demonia, nanao asa lehibe ny fitopololahy, ny boka sitrana, ny maty ny tsangana, maro be ny zavatra efa nataon'ny mpianatra. Dia inona ihany ary le fanehoan-kery mbola tsy ampy mahatonga Jesosy miteny hoe amenonanareo hery mba ho tonga vavolombeloko. Ny hoe amenonanareo hery ho tonga vavolombeloko dia midika fa le vavolombelona tian'Andriamanitra ho lazaina eo amin'ny mpianatra dia le isika miova fo mandeha eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra feno ny fanahy manahaka an' Jesosy. Le fahafeno ny fanahy ka eo anatin'ny olona dia mahatonga an'le olona anankiray anapahatsapana fa tsy izy tsony no velona fa Kristy velona ao anatiny. Zay kay le fahafeno ny fanahy manompoka renao amin'izay fa le fiainany nofo miazonanao amin'ny fitiavana voninahitra laza fisongadinana manokana fakafizana ao amin'ny nofo ny fampiasan'Andriamanitra tsy le kristianina eo amin'ny nofo ao amin'ny voalaza amin'ny Paoly any amin'ny boky ny Galatiana tsony fa le kristianina tena hoe ara-panaka ny tiany Jesosy hovaina ao anatin'ny andro Pentekosta ka nahatonga azy nilaza hoe miandry mizitsy hoe miandry ny fahafenoan'ny hery. Zany hoe ny hery zany tsy hoe mahatonga antsika ho ampiasaina be fotsiny fa tsy ampy zany ny hoe azo fanomezam-pahasoavana vokatra avy amin'ny fahafenoan'ny hery ny fananantsika fahasoavana fa tsy ampy amaritana ny fahafenoan'le hery satria raha ohatra ka fa fampiasan'Andriamanitra raha fampiasan'Andriamanitra ny tanjona ao anatin'ny fahafenoan'ny hery dia teteny amintsika hoe dia teteny sy laza amintsika hoe efa ampy hatramin'ny voalohany ny fampiasanan'ny mpianatra hatramin'izay fa teto tsy zay ny zavatra mitranga. Fosiny Jesosy na dia efa nampiasaina aza ny mpianatra melohan'ny fotoana ny ekarany tany an-danitra sy ny toerana kovan'Andriamanitra dia mbola tsy mahazo mihetsika Jerosalema ambara-pahamenona azy ny hery avy any amin'ny avo. Io hery avy any amin'ny avo mahatonga antsika zany io hery avy any amin'ny avo mahatonga antsika mila manana an'izao fahasahiny zao ao anatin'ny fotsika. Io hery avy any amin'ny avo dia ahatonga antsika anana ny attitude an'Andriamanitra, anana ny toepon'Andriamanitra, anana ny fiainan'Andriamanitra miasa ao anatintsika manovantsika ho mpanompo tena mahatoky araka ny sitrapony. Zany hoe ny vokatry ny fanahy le fahafenona tena ilaina iainana ao anatin'izay fahatsapana ny fisian'ny fahafenoan'izay fa tsy ny fampiasan'ny fanahy. Tsy ampy zany ny fampiasan'ny fanahy fotsiny. Rehefa feno ny vokatry ny fanahy dia équilibré, zay le atao hoe lasa maro toerana ny fanehoan'Andriamanitra ny fisian'izay fahafenoan'izay satria voafehy tanteraka amin'ny alalan'ny fisian'ny fanahy masina ao anatinao ny toe-panahinao ho mendrika sy ahazaka tsara ny fampiasan'Andriamanitra anao. Ny antony dia tsotra, amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy any mantsy ny tanjontsika, amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy dia mila mahazo antoka tsika fa olona fantany ary tafiditra ao an-dapany. Izy ny laza midira ny fifalian'ny tomponao ry mpanompo tsara sady mahatoky. Midika fa ny fidelité anao sy ny fahatsarany miasa ao anatinao avy amin'ny faneketsika ho fenony no amaritra ny fahafahatsika iombona aminy sy alalany atsika amin'ny fotoana pakarany. Jerentsika kerany ny Korintiana voalohany toka 3:10 atomboka tsika amin'ny andiny voalohany le izy
ozy izy ny ten'andriamanitra na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahana maneno sikipantsona amin'ny karantsana jereo tsara io a na dia miteny amin'ny fitenin'ny anjely aza ozy izy ndika ny teny fitenin'ny anjely na hoe teny tsy fantatra na miteny amin'ny fiteny tsy fantatra aza zany kanefa tsy manam-pitiavana inona moa ny fitiavana vokatry ny fanany ny fitiavany dia ozy izy hoe tsinitsinina ahako zany hoe misy olona aza dimy raha itoky ianao amin'ny fahafenon'ny fanahy ka manana mibatisa amin'ny fanahy masina miteny miteny tsy fantatra dia zay fotsiny ny etiketo entinao hoe alalan'andriamanitra anao satria efa manana ny fanahany ianao fa ny ataonao ihany fa tsy nety niova mihitsy ianao hatramin'ny farany tsy nena tamin'ile fitiavana ny lazain'andriamanitra io dia teny aminao aho fa tsinitsinina misy olona miteny miteny tsy fantatra fa verany amin'ny elo satria tsy niaina tao amin'ny sitrapon'andriamanitra fataro aloha zay fahamarinana izay a ary tsika rehetra tena tiako iaina sy alala ny fisiny zay fahamarinana izay faharoa na dia manana faminaniana aza fa nomeza-pahasoavana io ka malala ny zava-miafina rehetra ary manana ny fahalalana rehetra manana ny fahalalana na dia manana ny finoana rehetra koa aza ka mahafindra tendrombohatra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinitsinina zany hoe ny fototra ahatonganao ho zavatra eo mason'andriamanitra tsy ny fanananao fanomeza-pahasoavana fa ny fanananao ny toe-panaraka n'andriamanitra atao hoe fitiavana ary na dia meko any malahelo aza ny fananako rehetra ary na dia tolotrodorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana tsy action de grâce tsy etsika ilay izy aneonao fa tsara fobe ianao eo mason'ny olona manao zavatra tsara ianao mandeha ny fombafomba mpivavahana ianao mavita manolotra ny ainao hodorana skila tonga masikita no ny mba tiana ho hitan'ny olona fa ianao no tena miavaka indrindra sy manao ny asan'andriamanitra indrindra kanefa tsy ho fitiavana dia tsy mahasoanao akory zany midika zany fa le vokatry ny fanahy mihitsy ny tian'andriamanitra ho tafatoetra inona moa le fitiavana ny fitiavana maharopo sady mora fanahy ny fitiavana tsy mialina dia andao nitsika eritretra robe fahasoavana rehetrarehetra manomboka amiko zay mitory sy mitondra zany teny zany efa mba nyzahatoetra ny tenako veo nykorintena vao mitoko telo ambin'ny folo hoe ny fitiavana tsy mialina tsy mirehare tsy mieboebo ny fitiavana tsy manao zay tsy mahamendrika tsy mitady ny azy raha vainao zany mitady ny azy eo mpanompoana ka manomboka lay-panany isongadina ny amin'ny fahasoavana zay omen'andriamanitra anao ka manomboka mitady interesy tompony ianao eo anivony fanompoana ao an'andriamanitra dia manomboka disqualifie zany ianao ao anatin'la fomba fijeran'i jesosy tsy mora sosotra tsy manao otrompo andiny fahenina tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa andiny fafito mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manatena ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetra andiny fahavalo ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay fa raha ny faminaniana dia ho levona na ny fiteny tsy fantatra dia tsahatra na ny fahalalana dia ho foana dia jereo fa sy sombotsombo ny fahalalantsika ary sombotsombo ny faminanitsika ny zavatra hitatsika rehetrarehetra atreto dia sombotsombony azy itokinana ireharehana zay zavatra omen'andriamanitra anao na faran'izay enjina hatramin'ny fananganana matsy ny faminaniana amin'ny fomba tsy takatry ny saina ny teny tsy fantatra sy ny sisa fa eto jesosy dia miteny fa sombintsombiny na io révélation zay omen'andriamanitra antsika sy fahamarinana io azy mbola sombotsombony fa rehefa tonga ny tanteraka iza le tanteraka jesosy kristy iza ny tanteraka ny famonjena iza ny tanteraka ny fahafenon'ny fanahy iza ny tanteraka ny toe-panaraka n'andriamanitra ho anatsika zay manova ny toe-potsika anahaka n'andriamanitra tanteraka tsy sombotsombony tsony zany hoe foana ny zavatra rehetra tsy hitan'andriamanitra ny fisin'ireny asa goavany reny rehefa feno sy tanteraka ao anatinao zay ilaina inona kely ilaina tsika miaina amin'ny fitiavany ao anaty fahafenony fa mbola zaza dia niteny tahaka ny zaza ny hevitra tahaka ny zaza ny saina tahaka ny zaza fa nofa lehibe a dia nariko ny fahazazana ny andiny faharoambin'ny folo fa ankehitriny sika mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita ny marina fa haratry reny dia mifanatrika ankehitriny sombotsombo ny fantatra fa ratrizay kosa dia ho fantatro tsara zay toy ny nahafantarana dia andiny fatena ambin'ny folo ary ankehitriny retitelo reto no mitoetra finoana ny fanantenana ny fitiavana fa mbola petraka Andriamanitra fa ny fitiavana no lehibe indrindra ry havana malala ao amin'ny Kristy Jesosy te hizara amintsika fa ny tena maneolo ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'izany atao hoe fahafenon'ny fanazany dia tsy le fihetsiketseny ny ivelany ananatsika tsy hoe tsy ilaina fa omeny atsika mba ho fanampy ny zavatra rehetra zay tena maro toerana sy tanjon'Andriamanitra opontsika dia ny toerantsika ny fitiavany ary zay mahatonga milaza hoe ny vokatry ny fanahy ny zavatra sarobidy indrindra mihoatra noho ny fampiasan'ny fanahy ny Galatiana 5:22
amin'ny Galatiana toko 5:22 dia miteny mazava amintsika Andriamanitra. Inona ny zavatra lazain'ny tompo ao fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana. Tanao fitiavana amin'ny voalohany, fifaliana, fiadanana, faharipo, famorapanahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana. 7:20 fahalebem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohatra izany. Zany hoe rehefa ao anatsika ny vokatry ny fanahy dia mahazo aina Andriamanitra mampiasa antsika amin'ny fiseho-pahasoavana amin'ireo karazan-javatra rehetra, tsy hoe tsy ilaina fa mahasoa antsika sy hitahirizany antsika amin'ny alalan'ny fanosorany antsika sy ny fahafenon'ny fanany ao anatsika ary ny fanotonany antsika atateraka ny sitrapony sy ny programa anamorany ny zavatra rehetra. Hitanareo, tsy fanomezana no ahalalany antsika fa vokatry ny fanahy. Timoty 2:2 ny 7:20. Timoty 2:7 zao ny vaky ny teny. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana zao tompo-kase zao. Ny tompo mahalala ny azy. Tanao mahafantatra antsika ny tompo. Dia inona ny alalan'ny tompo antsika? Ary aoka ny olona rehetra zay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny faharatsiana. Hiala amin'ny faharatsiana. No zany tsika mila mitandrina tsara satria indraindray tsika ny ampanimponan'Andriamanitra ny tsy mampahazo aina, ny tsy mampahazo aina ny fanamasin'Andriamanitra ao anatsika. Tena hoe ifandraisantsika amin'ny fankasitranaN'Andriamanitra dia mpanompotsika manao zay zavatra sain'Andriamanitra ataontsika ihany, fa te hitady laza sy voninahitra na tombony amin'izay fomba sy lalana ampiasan'Andriamanitra antsika. Tsy équilibré zany le fahatsarana raha ohatra ka tsy feno Alleluia, tsy feno fepetra ifandraisantsika amin'ny fankasitran'Andriamanitra dia tady dio tsara mety ho ampiasainy ianao fa tsy fantany. Dia zay mahatonga Matthieu 7:21-23. Ny Matthieu toko 7 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Zao ny zavatra mitranga ao. Tsy izay rehetra manao amiko tokony hiditry ny fanjakan'ny lanitra, fa zay rehetra manao ny sitrapony raiko izay ny an-danitra. Fa maro amin'izany 9:20 maro no anao hoe amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao fa zahay, ary tsy efa namoaka akademia tamin'ny anaranao fa zahay, ary tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao fa zahay. 9:20 ary dia ambarako amin'ny marina tokoa hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrahatr'izay mialamiko ianareo mpanao meloka, satria io le lazain'ny tompo hoe ny fanorenana amantarany antsika Timoty 2:9 dia isika miala amin'ny faharatsiana. Zany mahatsara ny toe-po manaiky ijoro sy aina ao anaty fibebahana tanteraka. Tsy maiky ny ofenona mba ho ampiasaina, fa maiky ny ofenona mba hiova fo ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsara kokoa aminao ary ny tsy ampiasaina mihitsy fa fantany toy izay ampiasaina be fa tsy tafiditra ao amin'ny fanjakany akory. Zany ny tiany Jesosy olazainy eo. Tsy Paoly eto no miteny fa Jesosy Kristy le hitsena eto, ary mila fantatsika tsara koa aloha fa mila miverina tsara tsika mahafantatra hoe le hitsena no miteny eto. Noho izany aza manaiky ho fitany devoly amin'ny fanamboamboarana révélation, tsy ampijoro anao amin'izay programa teny ilan'Andriamanitra anao. Ny tsara kokoa miverena amin'ny fahamarinana dia mijoro tsara ao anatin'ny teny dia meteza ho amboarina. Fa zay resaka ambopokely sy laza mandalo ve ny fahalovana ane no mitranka eto ambonin'ny tany ny fifaran'ny fiainan'ny olombelona. Noho izany raha fahalovana ny fifaran'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia fahaverezana raha ohatra ka tsy mitandrina ianao amin'izay tombontsoa kely men'Andriamanitra anao 70 taona 80 taona enina kely eto ambonin'ny tany. Za tsy milaza akory tsy ilaina ny teny tsy fantatra, fa nareo manontany hoe inona ary zany no mahasoa ao ambadiky ny fanomezan'Andriamanitra, ny fanomezam-pahasoavana. Ny fanomezam-pahasoavana dia nomen'Andriamanitra antsika ho fanampiana antsika fa tsika misitraka ny fahaiza-manaony ilantsika ny fanampiany. Averiko, ny fanomezam-pahasoavana rehetra dia omeny fahasoavan'Andriamanitra antsika raha tsika tsy ampamendrena le izy. Zay no mahatonga antsika tsy tokony hitoky ao anaty fanomezana ny fomba ifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny ahalalàn'Andriamanitra antsika ary ny fankasitran'Andriamanitra antsika. Ny fanomezan'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana io dia ahafahantsika manampy ny hafa sy mifanampy. Satria ny Korintiana 2:12 dia milaza fa ny fanomezam-pahasoavana dia zarazarena samihafa. Ary hitantsika zany manomboka amin'ny 1 ny Korintiana 2:12. Nanao jerentsika kely amin'ny anaran'i Jesosy ny zavatra mitranga eo. Zao ny voasoratra ary ny amin'ny zava-panary rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo ny 2. Fantatrareo fa fony jentilisy nareo dia nentina tany amin'ny sampy moana arak'izay nitaomananareo 7.
koa ampafantatra anareo ao izy Paoly fa tsy misy olona ampitenen'ny fanan'Andriamanitra ka manao hoe voaoziny Jesosy ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Ny zavatra zany asain'ny fanahy masina petraka fa zarazarena samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanara ihany. Tanareo fanara ihany fa zarazarena samihafa fanomezam-pahasoavana. Andiny faharoa fadimy ary zarazarena samihafa ny fanompona indray ny ministera nefa ny tompo ray ihany, tompo ray ao anatin'ny fanompona maro. Ary andiny fahenina ary zarazarena samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia ray ihany izay miasa amin'ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Hitantsika zany samihafa ao amin'ny asa ny fisian'Andriamanitra iray, ao amin'ny fanompona ny fisian'ny tompo iray, ary ao amin'ny fahasoavana ny fisian'ny fanahy iray. Ny fanahy masina averiko indray tsy tompon'ny fahasoavana fa ao amin'ny Jesosy Kristy ny fahasoavana, any Jesosy ny fahasoavana. Jona 1:5-20 fa ao amin'ny Jesosy Kristy no andraisantsika fahasoavana manampy fahasoavana. Fa ny fanahy masina rehefa tonga ao anatintsika dia midistribue na mizara ny fahasoavana raisina avy ao amin'ny Jesosy ho ao anatintsika. Satria Jesosy milaza any amin'ny bokin'ny Jona 3:7 zay na 3:8 le hoe hozy Jesosy hoe aka avy amin'ny ahy izy ary izary zany aminareo. Dikan'izay Jesosy rehefa nanome antsika izy ny fanahany dia mitona tao amin'ny fanahy masina le fanomezana avy ao amin'ny Jesosy atao hoe fahasoavana dia hoentiny ao anatintsika. Zany hoe zay tao amin'ny Jesosy ihany nomeny anao fa tsy manana avy amin'ny manokana izy ho atao ao anatinao satria Jesosy ny olona tanteraka sy Kristy ary Mesia namonjy antsika. Haleluya. Ny 9:10 amin'ny Jona 1 dia manambara an'izany ny tenin'Andriamanitra. Ndao nefa kitsika kely Jona 1:9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy fa amin'ny fahafenoan'i Jesosy no andraisantsika rehetra dia fahasoavana manampy fahasoavana. Hoentin'ny fanahy masina izy ao anatinao dia misy communique zany hoe miresaka sy mampiampita ao anatintsika ny fahasoavan'Andriamanitra izy. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatinao dia mitombo miara-miasa amin'ny fanekenao hijoro sy aina amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Dia zao no lazain'i Jakoba 4:6 Jakoba 4:4 zay nareo tsara ny zavatra mitrango fa miara-miasa daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Zany hoe manampy fahasoavana ao anatintsika ny fanahy masina rehefa tanteraka ny fijoroantsika amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra atao hoe fanetretena. Io zany le vokatry ny fanahy. Nefa nanome fahasoavana bebe kokoa izy ho antsika. Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho amin'ny manetritena. Ny fahasoavana dia omen'Andriamanitra ho amin'ny manetritena ary ampitomboan'Andriamanitra bebe kokoa ao anatina toe-panahy mendrika sy araka ny sitrapony. Hitanareo amin'izay ny mahatsara ny fanekenao iaina ny vokatry ny fanahy fa maîtrise na ny fifehezana ny fanahy ao anatinao anekenao fa tianao ampitomboan'ny fanahy ny fahasoavana ao anatinao dia ny fanekenao anetritena sy aina ny vokatry ny fanahy. Miara-miasa ireo ao anatin'ny fahafenoana. Inona amin'izay ny zavatra mitranga miresaka tsika hoe tsy ilaina ve zany ny teny tsy fantatra? Tena ilaina ny teny tsy fantatra. Fa maninona no ilaina ny teny tsy fantatra? Fanomezam-pahasoavana ny teny tsy fantatra aloha voalohany indrindra mari-panehoana fa rehefa feno ny fanahytsika dia nandray fanomezana avy amin'Andriamanitra atao hoe teny tsy fantatra ihany koa. Rehefa namangy an'i Cornelio Petera dia taorian'ny fametrahany Petera tanana ny olona tao tokantrano Cornelio izay niova fo dia nandray fanomezana ny mpianatry ny tompo rehetra izay tao na jentilisa azy ary Cornelio menakafy dia nandray ny fanomezana fanahy masina. Amin'ny asan'ny apôstôly 10 asan'ny apôstôly 10 ny 5:7 ka hatramy 9:7 ovakitsika ny amin'ny anaran'i Jesosy 9:7 ka hatramy 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ny 9:7 fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalazan'Andriamanitra izy dia namaly Petera ka nanao hoe 7:7 mo misy olona mahazo mandrarany rano sy anaovana batisa ireo va izay efa nandray ny fanahy masina tahaka ny antsika koa. Dia 9:7 dia nasaina atao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ary nangatahanyireo mba hitoetra ao amin'ny andro vitsivitsy izy. Cornelio ny porofom-panehoana raha baiboly fa nilaina ny teny tsy fantatra. Mari-panehoana ny fahafeno fanahy ety ivelany fa nandray fanomezana ny mpianatra ny teny tsy fantatra
zany hoe teto rehefa mibebaka ry Cornelio ary tsaron'Andriamanitra mifanolora-tena dia nandray valim-pitiry Cornelio nahazo izy ny fahafenon'ny fanahy ary rehefa feno ny fanahy izy dia feno fanahy masina izy dia niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy noho izany ny teny tsy fantatra tsy hoe kritikenao fa rehefa tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra aloha ianao fa mbola tsy nandray n'ilay fanomezana dia milaza fa tsy izy le izy tena ny teny tsy fantatra dia tena avy amin'ny fanahy masina ary vokatra avy amin'ny fahafenony rehefa mirotsaka ny fanahy masina ka feno fanahy ny olona dia miteny amin'ny teny tsy fantatra tsy zany mamorona fa ny baiboly no miteny an'izany dia hitantsika koa ny teny tsy fantatra amin'ny Korintianina voalohany toko 4:20 ny andininy 2 ka hatramin'ny andininy 9 Korintiana voalohany toko 4:20 ny andininy 2 ka hatramin'ny andininy 9 dia jereo amin'izay fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra fa mifanahy no hitenenany zava-miafina ka tsy misy olona mahalala zany hoe ny teny tsy fantatra zany aloha zany tsy fantatr'olona fa communication misy code tena hoe secrète zany le izy ohatrany hoe zava-miafina tsy natao fantatry ny olona fa teny mifanahy amin'ny fanahy ifandraisanao amin'Andriamanitra dia raha miteny izy mikasika momba mifaminaniana amin'ny 7 izay maminany kosa izy miteny amin'ny olona ho fampandrosoana sy ho famporisiana sy ho fampionona zany hoe ny teny tsy fantatra zany afaka atao mason'ny olona mampandroso ny tenanao le izy fa teny ifandraisanao amin'Andriamanitra manokana fa ny teny tsy fantatra koa fa rehefa maminany ianao satria misy fiatraikany amin'ny hafa le izy dia afaka tsy miteny tsy fantatra ianao fa maminany satria hampandroso ny hafa andiny 4 izay miteny amin'ny teny tsy fantatra izy dia mampandroso ny tenany fa izay maminany kosa dia mampandroso ny fiangonana raha iteny zany tsika hoe tsy feno ny fanahy ve zany raha ohatra ka tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra tsia ny fahafenon'ny fanahy voalohany indrindra efa nizaraiko teo mamineo manova attitude ny olona zany rehefa feno ny fanahy dia manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra satria nanoteny amin'ny teny anjely azy ianao nefa tsy manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia tsy nitsineo mason'Andriamanitra ianao ary tsy mahasoanao akory zany satria ny teny tsy fantatra ny tsy any an-danitra fa eto an-tany aloha ny teny tsy fantatra no ilaina nampy anao mba hahafahanao manana n'le code avy amin'ny fanahy ifandraisan'ny fanahy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisianao eto ambony tany izay marefo sy voafetra ny fahafahanao maneho na dia ny etaeta ao anatinao azy zany hoe ny fanahy masina lasa manampy ny fatra ny tsy fononao ho amin'ny dingana tian'Andriamanitra isolonanao eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina ao anatin'ny fanomezam-pahasoavana teny tsy fantatra anampiny ianao hifankahita amin'ny volontény sy ny sitrapony zay tiany ho tanterana amin'ny alalanao ihany koa ny andiny 5 tiako raha samy teny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo rehetra nefa aleo aminany fa zay maminany dia lehibe no izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tanareo mbola misy hoe miteny tsy fantatra indray zany mbola latsa fa raha tsy mandika teny koa izy azo ny fiangonana fampandrosoana andraso aloha andiny 5 versika kely tiako raha samy teny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo rehetra nefa aleo maminany fa izay maminany dia lehibe no izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra fa raha tsy mandika teny koa izy azahoany fiangonana fampandrosoana hitanareo izy tsy mampandroso zany le teny tsy fantatra rehetra ka tsy misy mandika fa nisy nomena mba handika rehefa ilaina ho nivon'ny fiangonana le izy fa tsy fahendrena raha ohatra ka ho mpiangonana ianao rery ny lelalela be hampadroso ny tenanao amin'ny teny tsy fantatra nefa tsy isy mpandika satria faminanianao mbadiky ny teny tsy fantatra zay ampahalalana ny hafa ny zava-dehibe satria misy fiatraikany eo amin'ny akaikinao le teny tsy fantatra loko ny vavanao mazava-be ngamb'izany teny zany ny fanahy masina manko endry manjary manakorotana fiangonana fotsiny sy fivoriana raha ianao rery ny lelalela amin'ny teny tsy fantatra nefa ny eo akaikinao tsy mahazo an'le izy nefa ianao ampandroso ny tenanao raha manontany zany nareo pasteur Rodolphe ve zany sy ny asa fanompona sy ny ministera sy ny tsy miteny teny tsy fantatra tena miteny loatra ary zay na any amin'ny kolisy na any amin'izay mangingina na eo amin'ny fivoriam-bavaka miteny amin'ny teny tsy fantatra ny teny tsy fantatra tsy voatery ho mafy be koa fa na mibitsibitsika sy miteny mora zany hoe fa miteny tsy fantatra dia ren'Andriamanitra satria ao amin'ny fanahy no natanterahana an'le izy ka le zany tsy misy resaka fombafomba hoe rehefa tsy ohatr'izao ny formule dia tsy feno zany lasa religion le izy tsika natao hiaina ao anaty fahalalana momba ny fahafahantsika mandeha sy miaina ao amin'ny programan'Andriamanitra mifanaraka tsara amin'izay lazay ny tenin'Andriamanitra fa tsy tokony hifanohatra amin'izany ny zavatra ataontsika eo mpanompontsika n'Andriamanitra dia ny andininy 9
milaza ny baiboly nefa raha makeo aminareo ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra inona moa ny soa vitako aminareo amin'izany raha tsy fanambarana na fahalalana na faminaniana na fampianarana no itenenako aminareo izaka ny tenan'io Paoly ny tenan'io sy ny lazan'io dia andao hoe hodingantsika kely ao amin'ny andininy fa 3:10 ka hatramin'ny 4:10 3:10 ka hatramin'ny 4:10 Ozy ny ten'Andriamanitra amin'ny Korintiana voalohany toko 4:20 andiny fa 3:10 ka hatramin'ny 4:10 ao anatin'io Korintiana voalohany toko 4:20 ihany. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy sy ny teny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra atovy fotsifotsy kely zafata tolongeza kely 14. Ndaso fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra dia ny fanahiko ihany mivavaka fa ny saiko kosa tsy mahavanina. Dia andiny fa 3:20 retsika ny 3:20 teo ko aoka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra angataka mba ahay mandika teny koa dia 4:20 fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra dia ny fanahiko ihany no mivavaka fa ny saiko kosa tsy mahavanina. Zany hoe fa miteny tsy fantatra no zavatra tsy takatry ny sainao ny zavatra mpitenenin'Andriamanitra anao. Dia dinganikisika amin'ny 9:20 ane 9:20 dia asesitsika kely vetivety amin'ny 9:20 dia asesitsika kely vetivety ao amin'ny Korintiana voalohany toko 4:20 ihany. Misaotra an'Andriamanitra fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra no ianareo rehetra. Paoly zany miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra ny rehetra 9:20 9:20 ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ilay izy hoe ndaso jereko tsara eto anatin'ny baiboly eto amin'ilay afotra somary misakady kely nefa raha am-piangonana dia aleoko manao teny dimy fantatry ny saiko mba hampianarako ny sasany koa toy izay anao teny ray alina amin'ny fiteny tsy fantatra. Tanareo ohatrany hoe misy fandaminana ao anatin'ilay izy napetraka Paoly ilay izy mba hananan'ny olona fahendrena amin'ilay fananany ilay fahasoavana sinon lasa ohatrany hoe le te-pote alaza sy amantatra ny ao anaty fa mahay miteny amin'ny teny tsy fantatra eo ary manana famezam-pahasoavana dia mbola le ohatrany tao babela ihany misy laza kely tia nipetraka hoe tena manana ny fanasy feny be rahalana ranabavy dia miteny amin'ny teny tsy fantatra ho azy fa io mandeha ho azy io koa zany tsy azontsika sakanina rehefa tariny fanamasintsika ao anatin'ny fahafenona fa mba hoaka ho izay ny zavatra mitranga fa tsy avy amintsika le izy ao amin'ilay Korintiana voalohany toko 4:20 teo ho toizako ao amin'ny 9:20 le izy zao ny vaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy. Faharoapolo raha lahy aza mba ho zaza amin'ny fahalalana raha milolopody aoka ho zazabody aza raha ohatra ka mitoetra tsy mendrika zany dia aoka ianao ohatra ny zaza fa amin'ny fahalalana kosa dia aoka ho lehilahy tokoa amin'izay rehefa fantatra fa tsy tokony iaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra anao dia mijoroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa voasoratra ny lalàna hoe amin'ny olona hafa fiteny sy amin'ny molotry ny olo-kafa no itenenako amin'ity firenena ity fa na dia amin'izany aza dia tsy haino ahy izy ho Jehova. Koa ny teny tsy fantatra dia famantarana amin'ny tsy mino fa tsy amin'ny mino fa ny faminana kosa dia mino fa tsy amin'ny tsy mino. Hitanareo zany koa raha voro ny fiampiangona rehetra ary ny olona rehetra samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary miditra ny tsy mahay na ny tsy mino tsy holazainy fa verisaina vahy ianareo misy fahendrena le izy. Fa raha samy maminany izy rehetra ary miditra ny tsy mino na ny tsy mahay dia ho voan'ny anatra ataon'izy rehetra izy sady ho tsarain'izy rehetra ka dia miseho ny zavatra takony ao am-pony dia hiakoka izy ka hivavaka amin'Andriamanitra sady ilaza fa Andriamanitra dia ao aminareo marina tokoa. Ahoana ary noho izy rahalahy raha miangona ianareo misy anao iry ianareo misy tianao fampianarana misy manana fanambarana misy manana fiteny tsy fantatra misy manana fandika-teny aoka ny zavatra rehetra atao fampandrosoana raha vao tsy fampandrosoana zany le izy dia tsy tokony isy ilana azy fa raha ohatra ka fampandrosoana anao manokana le izy dia any an-trano manao be dehibe fa raha ohatra ka misy fiatraikany amin'ny hafa le izy dia matoa miteny aniovon'ny congrégation Andriamanitra dia misy fiatraikany amin'ny fandika-teny tsy fantatra zany fa raha miteny amin'ny teny tsy fantatra dia avelao oroana telo fa aza atao mihoatra noho izany ka ampifanaritaka amin'ny fanarakarahana ka ampifanaраkarahana ary avelao isy ray mandika teny fa raha tsy misy mandika teny dia aoka izy angina eo amin'ny fiangonana fa aoka hiteny amin'ny tenany ihany isy amin'Andriamanitra ihany. Hitanareo mbola vao maina mafisy ny Paoly zany zavatra zany ary aoka mimpaminany rona telo no teny fa aoka ny hafa amantatra fa raha misy tsindriny fanao mpipetrahana dia aoka angina kosa ny voalohany misy fifanajana zavatra be dehibe tao fa mahazo maminany ny tsirairay
maminany tsirara ihany areo rehefa mba ianaran'izy rehetra sy amporosihana azy rehetra ary ny fanany mpaminany dia manakaiky ozakainy mpaminany fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana izy tanareo araky ny fanao ny fiangonan'ny olo-masina rehetra eto zany dia tena vakio hoe hatramin'ny 5:30 fa hitantsika fa miteny Andriamanitra mahakasika momba ny teny tsy fantatra amin'ny Romana 9:20 ovakitsika kely Romana 9:20 ny zavatra mitranga ao mahakasika ny teny tsy fantatra ihany ho resantsika manokana mihitsy aloha ty teny tsy fantatra ty satria fanontaniana mila valiny tsara sy fahendrena hitari-dalinatsika mba tsy hanaonao foana ary toy izany koa ny fanano mamonjy atsika fa tsy fantatsika zay vavaka tokony ataontsika fa ny fanano mifona amin'ny fitaraina tsy azo tononona zany hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao ny fanamy manelanelana anao na ao anatin'ny fonana azy misy fotoana zany anao rehefa mibebaka ka amin'ny teny tsy fantatra dia ny fanano mifonao anao amin'ny teny tsy haitononona tombontsoa momeny fanamasina antsika zany amin'ny alatsika ny fanomezany fahafenony dia manampy anao zany anakaiky an'Andriamanitra koa io fanomezam-pahasoavana rehetra zany dia mampitombo atsika sy tokony anampy atsika anakaiky an'Andriamanitra bebe kokoa ny asan'ny apôstôly 5:20 ny andininy fahaenina asan'ny apôstôly 5:20 andininy fahaenina ary rehefa nametrahan'ny Paoly tanana izy dia latsaka tamin'ny fanamasina ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy sady naminany tanareo mandray fanomezana tao anatin'ny fametrahantanan'ny Paoly zany dia latsaka ny fanamasina vokatry ny fanamasina ny asa ao anatin'ny olona zay ametrahan'ny mpanompon'Andriamanitra tanana zay olona avy amin'Andriamanitra manana ny fanahany amin'ny anaran'i Jesosy dia mivoaka ny teny tsy fantatra dia tanteraka ny faminaniana zany hoe ao anatin'ny fahafenon'ny fanahy zany dia misy manifestation ana don spirituel na etsika ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanamasina dia ny Korintiana 2:20 iverenantsika kely Korintiana 2:20 dia ny andininy 10 dia dingana amin'ny andininy 13 zao voasoratra ao ary ny anankiray manao fahagagana ary ny anankiray maminany ary ny anankiray mahafantatra fanasamihafa ary ny anankiray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary ny anankiray mandika teny tsy fantatra dia dingantsika ny amin'ny andininy 13 ino ny zavatra voalazany amin'ny andininy 13 any amin'ny anaran'i Jesosy manana fanomezam-pahasoavana hoenti manasitrana va izy rehetra miteny amin'ny teny tsy fantatra va izy rehetra mandika teny tsy fantatra va izy rehetra eto amin'izay no tiako holazaina amintsika ny fanomezam-pahasoavana sy ny fahafenona ao anatin'ny fametrahan-tanana tsy voatery hoe tsy maintsy miteny amin'ny teny tsy fantatra tsy tereny zany zavatra zany satria eto misy tsy manana teny tsy fantatra nefa manana fanomezam-pahasoavana hoety mahasitrana ka ny famifenon'ny fanahy ao anatin'ny olona dia mahatonga ny olona ndray fanomezana na teny tsy fantatra na fanasitrana na manao fahagagana na maminany noho izany marodrefo-pamantarana mba hahatonga nao tsy rorosaina hoe tsy mety miteny amin'ny teny tsy fantatra mety manana dona profesia ianao na fanomezam-pahasoavana maminany mety mifanamasina zavatra hafa hoety manasitrana fa ny fahasamihafandreo fanomezan'ireo tsisy avy amin'ny olona fa avy amin'ny fahafenon'ny fanahy ao anatin'ny olona aza manamelo tena ataovy azo antoka fotsiny fahatsarany fiambonanao amin'Andriamanitra sy ny fandrosonao ao aminy tsy hoe foronona akory ny teny tsy fantatra be dia be ny olona raha voalaza tsara senatra eo mason'ny olona mba tia azo laza sy teo hoe feno fanahy vokatry le toe-panatsy mbola tanteraka araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy matahotra ny miteniteny foana dia lazainy fa mifanamasina mampiteny azy nefa tsy teny tsy fantatra brikadabrabra miteniteny foana fa ny olona rehefa tena feno fanamasina hafa mihitsy la inspiration hoentin'ny fanamasina mivoaka amin'ny vavany eo apetraky ny fanaom-bavanao le teny tsy fantatra fa tsy ianao no miprovoke an'le teny tsy fantatra amin'izay teny tiana ho tenenina dia mahatsapy ianao fa milaza ao anatin'izay hoe manana fahafenona ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny fiorenana amin'ny vokatry ny fanahy dia mihoatra sy ambony lavitra no mifanomezan'ny fanahy ataovy izay anananao fahatsapana ao anaty fahafenona amin'ny amenony ianao amin'ny vokatra fa raha mifanomezana omeny ianao anatin'ny etaety zany mba hanampiny ianao anatanterahana ny asany sy ny sitrapony ry zanak'Andriamanitra isany mahatonga an'Andriamanitra manome antsika fanomezana dia anampina antsika eto ambonin'ny tany ny fanomezam-pahasoavana rehetra dia mijanona eto ihany ary amin'ny fotoana ekaran'ny fanahy masina miaraka amin'ny fiangonana amin'ny fotoana ny tropila sy ny fionaraka anjelin'Andriamanitra eo na mipapakatra dia miala eto ny fanahy masina miala eto ny tenin'Andriamanitra miala eto tsika zanak'Andriamanitra eo amin'i Jesosy mandrakizay noho izany mananantony mihoatra tsika noho izay fihetsiketsehana rehetra izay zavatra mety mahafinaritra ny saintsika ka tiantsika andehanana tena raha lasana bavy eo amin'i Jesosy tena mpitiavana be no mahatonga manaitra antsika ao anatin'izany teny-pahamarinana izany mba hirosoantsika amin'ny fiainana tsy misy kilema fa mifanaraka amin'izay ndrasan'Andriamanitra antsika eo am-panompoantsika an'Andriamanitra tianao Jesosy
tena tianao fitiavana mandrakizay izy andao tsy asisika mihitsy fotoana very fandrositsika ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka ijoro araka ny teniny faharoa manarakaraka an'izay ny fanontaniana farany ho valiko dia ny hoe ny antony natonga an'Andriamanitra mbola mizaha toetra nga tsy fantatr'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny fiafarany zavatra rehetra ko maninona mbola mizaha toetra izy ohatrany tamin'ny andro ny Abrahama tena valiko sotra kely fotsiny izy fa tsy andeha lavabe tsony tadio fa ny safidinao dia ambony lavitra mihoatra noho ny fiasan'ny fanahy masina ao anatinao zay ny mahatonga an'Andriamanitra sarotra aminy ny hoe atraiza no igerena ny safidy satria ny problème tsy any amin'Andriamanitra tsy mahafantatra amin'ny fiafarany zavatra rehetra fa ny amin'ny safidiny olombelona le faniraisiny na anaiky an'Andriamanitra na anda azy fa ny zavatra anankiray rehefa tonga ao anatin'ny safidin'ny olona dia tsisy ninina afaka mipasy tsony na dia volona fanamasina fa zay tian'ny olona ho safidiana ao anatin'ny fitondrana ny fiainany na anaraka an'Andriamanitra na anaraka any Satana. Andriamanitra mahafantatra amin'ny farany hatramin'ny voalohany dia zay ny mahatonga ny fifidianan'Andriamanitra efa nalefa ny melo fa amin'ny alalan'ny fananantsika an'i Jesosy Kristy dia manampy antsika amin'ny fanamasina mba hisafidy tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ao anatin'ireny no ampidirin'Andriamanitra ny brisement na ny fizantoetra sy ny fanamboarana antsika sy ny famitena le nofo mba hahafahan'Andriamanitra mahazo aina satria le safidy ara-nofo ane tsy maty ao anatin'ny olona na dia efa nanolo tena ao an'Andriamanitra azy izy zany no mahatonga andropolo ny tena siko mafy ny tena ko mangana no na dia efa nitory tamin'ny sasany azy dia ho lavina kosa ny fidy an Jodasy any Andriamanitra fa fatany Jesosy hoe hamadika azy Jodasy fa le toetra tokony hoe horesy sy horesena ao anatin'ny fanompotsika an'Andriamanitra dia tsy misy akoatra ny faneketsika hijoro amin'ny plan'Andriamanitra sy ny programany hisafidy ny sitrapony ampandefitra ny nofo fampanjaka ny ao anatsika amin'ny ara-panahy mba hahafahan'Andriamanitra manjaka sy manapaka ataom-potsika anao sitrapony tanteraka valiny mahafantatra ny zavatra rehetra Andriamanitra fa ianao mila mampanaiky asafidy ny ampiditra ny programa mpiainanao eo ambany fitarihany sy ny sitrapony tsy Andriamanitra nantsony valide zay zavatra tianao hitrangam-pinoana ihany izy fa Andriamanitra vonina ny anampy anao amin'ny fanotrona ny hitara-dalinanao ny programa tsara lavitra tia nitondrananao raha-pitsy miaraka aminy izy mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany ary milaza zay mbola tsy natao akory fa ny fiorenan'ny fonao mba tsy hanina ny toe-pomby Babela andeha milaza sy voninahitra ho anao fa mba amina motivation tena ho an'Andriamanitra tanteraka manombo ny nofo amin'ny asa ijaliana fa ndreo le kely eritreretin'ny sainao tsintsiniavinao ny zavatra sarobidy tena andrasan'Andriamanitra aminao dia hetsika Andriamanitra anao zay sitrapony anao tianao Jesosy ndao hivavaka isika ary ndao tsika tena metraka zao fotoana zao ampilatan'Andriamanitra indray ny amin'izay ho toyny rehetra eo anivon'ny fiombonana marina takian'Andriamanitra amin'ny teo mpanaraka n'Andriamanitra tian'Andriamanitra ijoroana amin'ny fahasaro-piaro ny fahafahantsika miaina ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fanetretena ahafahantsika tena hoe tena voafeny fanahy tsara mihitsy ny mombanao ray amanontolo zay le fanolorana tena tsara indrindra olona feno Andriamanitra ny takiny fa tsy trano feno olona tsy olona naraka atsika hialoko ambany fahasoavan'Andriamanitra fa olona fantatr'Andriamanitra amin'ny fotoam-pampakarana satria azy tanteraka tsy noho ny fahasoavany fa noho izy ny famonjena zay mihitsy ny tanjona tena tiany Jesosy alalana atsika raha lasana bavy manaitra anao ary androany ndao hivavaka tsika dia petrakantsika pelatran'Andriamanitra ny fahamarinana zany ray masina amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay ny amin'ny fitiavana sy ny famindram-ponao zay esanao eo amin'ny fiainanay makasitraka dada malalako satria tsapako fa miaino anay ianao ary miasa amin'ny fiainanay mity maraina ity aoka ny herinao sy ny fahasoavanao anjaka sy anapaka ao am-pony tsirairay avy raha eto zay tao anatin'ny fanompona mety mbola niaina tao anatin'izany dia mbola tsy tena nateraka indray zay tao amin'ny vokatry ny fanahy mety manavinavim-panahy zay indraindray dia mieritreritra hoe fahelany nateraka indray fa le tena fahateram-baovao dia midika fiovam-piainana koa vaovao lasa ny zavatra taloha dia tsy hoe mpitady laza ao amin'ny fanompona fa manome voninahitra n'Andriamanitra mba ho laza tsara avy any amin'ny olona le izy fa tsy laza tsara tadiaviko le izy ao anatin'ny fanompona raha zany mitady laza tsara dia anota satria hijeryn'ny tenako sy tsy hanome lanja ny fisian'Andriamanitra sy ny fiaretany ho amin'ny laza tokony ho azo voninahiny reriny amin'ny zavatra mpanaoviny ahy tsapako sy reko fa tsy toy izao raha tsy teo ny fahasoavany teo ny fanampiany fanahany teo ny famonjeny teo ny aretany sy ny rahany zay nalatsany ho ahy no zany raha misy rerehako dia anao Jesosy avy any Nazareta rery mandrakizay
dia ohatr'izany keo anian'ny fanompona rehetra andriamanitra mba ho aompona itsirairay avy ao anatin'ny tena pentekosta marina ny filatsahan'ny fananao masina mba ho fahateraham-baovao amin'izao andro fankalazana ny krismasy zao koa mba tena ho teraka ao anatiny tokoa zany hoe toepo-pakasitraka sy mpanome voninahitra anao zany amin'ny lafim-piainana iray manontolo ny amin'ny ataona iray manontolo mba tsy izay tsony velona fianao mivelona ao anatinay dia aoka ny rehetra androany anatanteraka fanolorantena vaovao indray anokatra ny fonay ho anao avereno miaraka amiko zao vavaka izao raha resy lahatra ianao dia avereno miaraka amiko zao vavaka izao jesosy io manantona anao ankehitriny mamondrafo amiko mamelany fahotako rehetra reko jesosy fa niaina tamin'ny sitrapoko a tao anatoko lalina tao na niezaka ny anao ny sitraponao aza diovy amin'ny ranao tao kalvaria mba hadio hovay ny foko jesosy esory ny avinavina esory ny fialonana esory zay tsy nambolenao rehetra mba ahavotsitra ao amin'ny sitraponao tanteraka androany jesosy eo ny rahanao no anadio ahy mba aseho ny mazanak'andriamanitra raisiko vaovao indray ianao ho tompo tena napaka ny atao anatiko manontolo ho mpamonjy ny fiainako manokana so raha teo amboky ny fiainana ny anarako mba ho fantatra ny fotoam-pampakarana aoka ny sitraponao reno ny tanteraka jesosy ary anao reno miamboninahitra mandrakizay makasitraka ny amin'ny fotoan'androany ny amin'ilay tena fifoazam-panahy marina araka ny teny jesosy hoe ty taona vaovao ty dia taona ny fiaina mpifoazana ho fiangonana tsy misy pentina na fiketronana ndao iainantsika izany manomboka anomana amin'ny fotsikisika amin'izao faraparany taona izao hiatrentsika ny programa ny mpapakatra ho voninahitra ny anarany rery samy ho tahin'andriamanitra hitanareo ny Jehovah ka iaro-nareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka minareo fiadanana aminarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen samy ho tahin'andriamanitra daholo eo mirary sotovoko adiny ty adiny asasa ve misy fa io zakan'le anina rehefa atao rehefa avy eo mety tonga dia paseo miravo tonga dia ataovy zao tonga dia ataovy zao dia ao ambony Starlink ampiakarina dia ao ambony amin'izay izy no alefa tsy directa zany izy teo ya enregistré wow fa vo enregistré tsara daholo wow nazava tsara ve mihitsana le micro teo fa tsy nanino teo dia teo am'izay ny raisiko izy tsy nanina ntsony tena aloha tena nondrony zay nefa tsy manina be direct
kely